Loateny mbavaotsika amin'ity androany ity fankalazana ny andron'ny vehivavy ny valomarsa ho avy izao etsika maro no tanterahan'ireo fikambanana ato anatin'ny commune Andasibe. Fanatanjahantena miverina amin'ny laoniny ny fianarana ny taranja karaté do ato anatin'ny commune Andasibe rehefa naka aina tao anatin'ny fotoana fohy. Vaovao hafa kosa dia fampiasana antibiotika tsy azo amidy ny anakisoa tsy nahazo fankatoavana amin'izao fotoana izao. Ministry ny renan-kibon'ny tany mbola miantona ny asan'ny mainland sy ny Wisco. Izay no loateny vaovaontsika teo fa dia hiditra amin'ny antsiprian'ny vaovao avy hatrany isika. Dia anterina ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy talata 10 mars 2024 manasanao ampanajana ary anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany Mamozose no hitondra ny vaovaontsika ho anao amin'ity androany ity ary dia ialana tsindry ny fatapatapahan'ny radio matetika sy ny vaovao eto amin'ny onjam-peon'ny VAHINIALA RADIO satria dia misy olona mahavandoza foana manapaka ny kabla miakatra ao amin'ny lapan'ny tanàna izay mitondra ny antenne ny VAHINIALA RADIO. Mbola eo mpanaovana fanadihadiana moa amin'izao fotoana izao ny amin'izay fanapahana ny kabla mitondra ny onjam-peon'ny VAHINIALA RADIO makany amin'ny antenne izay. Vaovao avy eto Andasibe avy hatrany no entintsika hanombohana amin'ity fotoana ity dia ankalazaina amin'ny fomba manetriketrika ny andron'ny vehivavy ny valomarsa ho avy izao ato anatin'ny commune Andasibe. Toy ny fanao isan-taona dia misy ny lohahevitra entina mankalaza izany. Hitondra ny fanentanana Ramatoa Félicité Nahirasazy filohan'ny fikambanana eo amin'ny fandraisam-peon'ny faly. Misy moa zany ny lohahevitra izay nomena ho an'ny vehivavy manerana ny nosy amin'ity fankalazana ity dia ny hoe fanamby ny fanaovana fampitsaharana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ho tanterahantsika zany. Zay zany lohahevitra ny amin'ny valomarsa dia nomena ihany koa ny lohahevitra mandritry ny taona manao hoe ry vehivavy mandraisa anjara amin'ny seha-pifidianana rehetra ary sahia mirotsaka ho fidiana zonao zany. Zay zany ny lohahevitra izay banjinina amin'ity taona sy amin'ny volana marsa. Koa raha jerena indray zany ny fandaharam-potoanantsika amin'ny valomarsa io dia amin'ny valora maraina dia misy ny filaharam-be izay miala eny amin'ny garitsika ohatra ny fataontsika isan-taona dia miakatra ety amin'ny commune. Rehefa tonga entsika zany dia tsy maintsy misy ny fananganan-tsaina ary ihany koa ny kabary izay fandimbiasana. Ny vakodrazana moa dia asiana eny anelanelany eny ary misy ihany koa ny ballet. Rehefa vita ny ballet dia misy ny sakafo iraisan'ny rehetra zany rehefa vita ireo fandaharam-potoana rehetra ireo dia mbola mitohy zany ny hariva. Izay ny tapany maraina fa manahoana kosa ny tapany hariva mbola hitondra fanazavana Ramatoa Justine ao anatin'ny fikambanana ihany. Ny voalohany dia ny basketball zany amin'ny ray ora tolakandro eny amin'ny commune dia ireto aby ny ekipa ifanandrina amin'izany. Ny 3FB Moramanga vehivavy mifanandrina mifanina amin'ny club mama eto Andasibe ary ny 3FB lehilahy ndray dia ifanintsana amin'ny sélection lehilahy eto Andasibe ihany koa. Zay zany makasika ny basket dia ho antsika mpankafy basket rehetra zany dia io no fotoana amin'ny ray ora tolakandro. Manarak'izay dia ny balle de jeunes. Misy ny balle de jeunes zany amin'ny 2 ora tolakandro ihany koa io. Tsy mahasakana ny team basket ny balle de jeunes ihany koa tsy voasakany basket fa ho an'izay mpankafy basket ny any balle de jeunes dia 500 ariary zany ny vidim-pidirana amin'ny balle de jeunes. Ny amin'ny riva moa zany dia mazava ho azy fa misy ny alpandizana izay manomboka amin'ny 7 ora alina ihany koa. Fidirana amin'ny alpandizana amin'ny alina ny lehilahy dia mba mena tombony kely araka ny mahalehilahy azy zany mba 2 ariary ary ny vehivavy dia 10 ariary. Fa mandritra ireo hetsika ireo moa dia toy ny mahazatra dia isy ny fiaraha-misakafo izay anasana ny vehivavy rehetra ato anatin'ny commune izay tsy hanavahana na iza na iza.
Hitondra ny fanentanana Ramatoa Denise mbola mpikambana ihany ao mbola eo amin'ny fandraisam-peon'ny faly. Izy io zany a dia isy ny vakodrazana, isy ny bale. Ary hoantsika mpanao vakodrazana aza misalasala mihitsy na inona iraintsika fa androntsika vehivavy io tongava ary ny fisoratana anarana moa dia efa mandray fa alakamisy mifara fisoratana anarana. Ny bale koa toraka zany amin'ny alakamisy zany no karaha fisoratana anarana. Fa tsy misy tony zany nefa tonga eny mbo hoe hisoratra ndray. Zay zany ny bale sy ny vakodrazana amin'io zoma maraina io. Ary izy moa zany dia elanelaminy eny amin'ny kabary miaraka miteny Ramatoa azy teo. Dia amin'io andro ihany a dia mitondravy lisy sotro aza dino a tondranareo. Fa tsika mba misy fiaraha-mihinana zany tsika. De hoan zay manana varo mo, hoan zay manana varo iaho, sao dia mivadika zavatra hafa ndray le fitenenana. Dia engaviny izy zany mba hitondra ray kapoaka. Dia ny alakamisy zany efa mba voaray iny satria zoma maraina nefa andro zany rehefa andro azy. Ka izy zany dia ataontsika isaky ny quartier mo eto tanàna. Dia ohatran'izay koa zany nareo le any amin'ny fokontany Menalamba, Andasifatelo, Falerana, ohatran'izay zany le izy. Ka zay afaka manome zany a raisina tanandroa. Tsy afaka tsy ho mety iny a fa mitokava foana ianareo fa aza mieritreritra mihitsy fa tsisy fanilikininy fa antsika vehivavy io andro ray io. Izay ny makasika niny andro ny vehivavy iny zay antenaitsika fa aresaka dia aresaka tokoa ato anatin'ny commune Andasibe. Ivadika lafim-baovao hafa isika ato anatin'ny commune ihany dia rehefa nangina tao anatin'ny fotoana fohifohy ny fanazarantena amin'ny taranja karatedo ato anatin'ny commune Andasibe dia iverina am'laoniny izany amin'izao fotoana izao. Hitondra fanazavana be dia be mikasika izany Andriamatoa Nasoavina Kristin filohan'ny fikambanan'ny karatedo eto Andasibe. Manomboka misokatra zao ny karazana koliba moa na sampam-pifanana anankiray mombana fanatanjahantena zava-baovao eto amin'ny tanàna Andasibe makasika ny resaka karatedo zany ka dia niazo ambara dia zavatra tsara zany ka dia anentanana ny ray aman-dreny zay mananjanaka efa nanomboka nanao fiofanana fikotranana amin'ny teny zatovy amin'izy dia mba samby andray ny andraikitra talify anazy dodolo ny fanaraha-maso na ohatran'izany fa tsy vitany hoe ny maître lalana na ny tena matompona andraikitra voalohany anometrahana amin'izy ny amin'ny fitantanana sy ny fikarakarana an'ireny zanantsika ireny. Fa nanantrantitra kosa i maître Teo mpampianatra izany taranjam-panatanjahantena karatedo izany fa tokony samy anao fanaraha-maso ny zanany na ny ray aman-dreny na ny ao anatin'ny club karatedo. Manazava ary ny maître Teo. Ao amin'le karate moa zany a dia misy fitsipoka fifehezana amin'ireo zanakatsika zay efa manomboka manao entraînement eo ao amin'ny trampokon'olona. Ka ny zavatra misy zany eo antsika ray aman-dreny mbola hanatevina ny tenin'ny président noho ny matompona andraikitra ny tenako mahametra ao amin'ny salle de karaté ao amin'ny tampokon'olona dia mampilaza anao ray aman-dreny mananjanaka zay efa mianatra ny taranja karaté ao amin'ny tampokon'olona. Dia samiatsika samby anara-maso akaiky sy aritaizan'izy ireo. Raha toa ka misy tsy mety ataon'izy ireo zany any amin'ny tokantrano na any am-pianarana mba tokony fampilaza tsika sy fampiteny amin'izay zavatra tsy mety ataon'ireo zanakatsika. Fa ny tenako moa zany mahatompona andraikitra teknika ao anatin'le club dia misy règlement fitsipoka fihezana andreo mpianatra ireo mba tsy hanono foana, mba tsy hitarika andreo amin'ny zavatra madomela zany, rongony, ny toka, ny sigara, ny zavatra maro samby hafa zany zay no natonga an'le fitsanganan'le club. Dia zay ny vaovao avy ato anatin'ny commune Andasibe. Hoantsika manam-baovao ampitaina amin'ny radio dia malalaka ny varavaran'ny 12:30 fa ivadika amin'ny vaovao nasionaly eto amin'ny firenena kosa isika. Milaza ny andray fepetra momba ny fiompiana kisoa ny ao anivon'ny ministera ny fiompiana manora ny fisian'ny ambina antibiotika hita amin'ny henan-kisoa amidiny an-tsena.
iditra amin'ny rafitra fankatoavana ny fiompiana ny anivon'ny ministera amin'ny titony ity ka raha tsy nikisona azo taratasy fanamarinana fa nandalo mpitsabo biby dia tsy azo amidy eny an-tsena hoy Biarman Marcelin taleny ny sampandrara mpitsabo biby. Ufaritana ao anatin'ny famaritana io fanamarinana io fa voahaja ny fepitona tokony andrasana ialan'ireo ampanafody vao novonoana ilay kisoa. Ny tsy fanajana izany fepitona ialan'ny fanafody amin'ny vatan'ireo kisoa ireo zany mantsy no isan'ny mahatonga ny mbola fahitana io ambona antibiotika io ao anatin'ny hena. Misy ihany koa nefa ireo mpiompy no mampiasa fahatany ireo karazana antibiotika amin'ny kisoa. Tsy fantatr'izy ireo nefa fa mety hiteraka homamiadana, fahasaponan'ny zaza, olana amin'ny rafikozatra izany hatramin'ny fivoahana vai amin'ny vatana sy amin'ny taovan'ilay olona mihinana izany fanafody ao anatin'ny hena izany ho ihany ny tenany. Ho an'ny lamanga manokana dia azo hitarafana io fanaovanavampona io ny endriky ny fiompiana. Zary raha misy 300 ny fiompiana kisoa eto no manara-penitra, mihoatra be ny 5 ny tahana antibiotika hita any anatin'ireny kisoa reny rehefa notsirihana. Mila sandaina mihitsy ny tena fahaizana ireo rehetra pisehatra amin'ny fiompiana kisoa mahakasika ny fomba fampiasana ny antibiotika hoy Dr Samuel Arena, mpikaroka epidemiologiste eo anivon'ny foibe mpitoerana foibe mpikarohana ampiarahana amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra na ny fofifa izany. Mbola namerimberina indray ny tale general ny ministera Dr Raymond fa ny fiompiana mihitsy no mila ataon'ny fanjakana ho isan'ny laharam-pahamehana. Eo amin'izay ministera izay ihany fa ministera hafa kosa indray dia mbola miato ny asan'ny Mainland ilay kompani mpitrandraka fasimainty ao Fenarivest na Fenarivatsinana sy Soneranivongo ary mikasa ny karoka fasimainty any Manakara ihany koa. Toraka izany ihany koa ny ao amin'ny Wisco mitrandraka vy ao Soalala. Rozavain'ny Daniela Randiafeno ministry ny arankibon'ny tany nandritry ny fambolekazo natao teny Mertsatosika ny zoma lasa teo fa tsy fanarahan-dalàna ranoray no antony izany fampiatona izany. Tsy nanaja ny lafin'ny tontolo iainana ny Mainland sady tsy nanaraka lalana ara-tontolo iainana. Miandry ny fahatotosan'ny asa fanarenana mifanaraka amin'ny fanimbahana ataony izahay vao afaka hanome lalana ny famerenana ny asa ataon'izy ireo ho ihany ny ministra. Raha ny fanazavany ihany dia hatramin'ny taona 12 hatramin'izao ihany koa dia tsy manao tatitra mahakasika ny asa manoloana ny fikasana hitrandraka ataon'izy ireo ny kompania Wisco ka izay no antony ampiantona ny asany. Ho an'ity ministra ity dia tsy tokony hijanonao soratra ny lalàna fa mila finiavana politika ny fanatanterahana izany. Ny tsotra ny amin'ny fahasarotan'ny famahana ny olona manoloana ny fangaroan'ny politika amin'ny raha ireo ihany koa nefa ny tenany. Abarantsika ny vaovao avy eto Madagasikara sahady dia 20 taona ny asana teto Madagasikara ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny tontolo iainana na ny WWF izany Old White Fight for Nature zay moa zany ny fanazavana azy. Tetika asa 500 no antanterahany ity mpikambana ity tao anatin'ny 20 taona izay raha folo izany teo an'ilany taona 13,700 sy ny 77,700. Mifantoka kokoa amina faritra folo antanety an-dranomasina ny fitahirizana ataon'ny WWF eto Madagasikara ankehitriny. Manamarika ny mampiavaka ny zavaboary tsy manam-paharoa eto andrefan'ny ranomasina indianina ireo faritra ireo. Izany dia ahafahana manome lanja ny soentin'ireo zavaboary ireo amin'ny ponina manodidina azy sy ho fampandraisana andraikitra ireto farany amin'ny fiarovana izany arena tsy manam-paharoa izany. Dia izay tompoko lasy tompoko vavy ny vaovaontsika tamin'ity androany ity. Mbola ampatsiahevina ihany moa fa dia nisy ny fatapatapahan'ny onjam-peon'ny 204 noho ny fanapahan'ny olona tsy fantatra ny kabla mitondra ny feo miakatra any amin'ny antenne izany koa dia mamerina ny fialantsiny be da be fa efa napetraka eo anivon'ny tompona andraikitra moa izany fitarainana izany amin'izao fotoana izao. Isorana be da be ary sika naharaka ny ainy ny vaovao hatramin'ny farany. Mamy José no nitondra ny vaovao tamintsika ary dia manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray. Mandra-peona tompoko lahy, mandra-peona tompoko vavy.